aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy aminay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra hotoriana amintsika amin'izao alahady ny sampana sy apolialahady manerana ny sanifitsika izao izay naharesy lahatra anay dia ny ao amin'ny salamo faharoa amby enimpolo. Salamo faharoa amby enimpolo manomboka amin'ny andiny voalohany hatramin'ny fahavalo. Efa novakiny zanatsika tsara teo le izy raha nanaraka tsaratsika dia tsy ho averintsika vakina itsony izany. Salamo fahasivy amby telopolo ny faharoa amby enimpolo ary ny salamo fahafito amby fitopolo dia salamo iray tarika natao hiderana sy hisaorana an'Andriamanitra. Iray tarika natao hiderana sy hisaorana an'Andriamanitra. Salamo nataon'ny Davida mpanjaka ireo izay voarakitra tao amin'ny tahirikira ny Jedotana. Jedotana dia mpahay zava-maneno sady filohana tompihira iray tarika amin'ny Iasafa sy Emana. Ary ny anaran'izany Jedotana zany raha ny mpanao heviteny dia midikany dia hoe fiderana, fiderana. Ary izy telo reo dia napetraky Davida notendreny Davida mpanjaka tamin'ny fotoanany hanao fanompona ao amin'ny tabernakely, ao amin'ny tabernakely. Tsy dia hanazavany resaka hoe tabernakely hanao mitory-tendray-manontolo ara dia tsy ampy hanazavana ny atao hoe tabernakely. Fa ny teny ray-bava ny tabernakely dia tsotra toerana masina natao hiaonana amin'Andriamanitra. Toerana masina natao hiaonana amin'Andriamanitra. Izay ny atao hoe tabernakely. Ary azo amarintsika zany ary azo vakintsika ao amin'ny bokin'ny tantara voalohany. Bokin'ny tantara voalohany andininy fahadimy amby roapolo. Bokin'ny tantara voalohany toko fahadimy amby roapolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Ity salamo faharoa amby enimpolo ity dia salamon'ny olona nahazo antoka ny famonjen'Andriamanitra namonjy. Nahazo antoka ny famonjen'olona n'Andriamanitra namonjy ary mbola hamonjy azy, ary mbola hamonjy azy. Izay ty salamo faharoa amby enimpolo ity. Ary izany nahatonga ny Davida hideran'Andriamanitra sy hisaotran'Andriamanitra amin'ny afahana satria namonjy azy Andriamanitra ary mbola hamonjy rehetra koa Andriamanitra. Misokadina eto amin'ity salamo faharoa amby enimpolo ity fa matoa midera, matoa manome voninahitra an'Andriamanitra ny olona dia noho izy rery ihany no azo antenainy. Satria Andriamanitra rery ihany no azo antenainy, azo ifikirana. Ary zany fanantenana zany no miteraka fahazaonantoka ny famonjena. Satria maro ireo olana sy zavatsarotra eo amin'ny fiainana. Maro ireo olana sy zavatsarotra eo amin'ny fiainana. Ary mahatsapan'izany tsika rehetrarehetra fa sarotra ny fiainana, maro ny olana isan-karazany eo amin'ny fiainana. Azambara azy fa manana toetra manokana hiatrehana ireo olana, ny olona mahazo antoka ny famonjena. Manana toetra manokana hiatrehana ireo olana, ny olana mahazo, ny olona mahazo antoka ny famonjena. Ary raha tomorotsika akaiky ity salamo faharoa amby enimpolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahavalo ity dia azo zaraina roa miavaka tsara.
zaraina roa miavaka tsara ary azo isotomana foto-javatra roa ihany koa. Ny voalohany dia ny andininy fahatelo sy fahaefatra. Ny andininy fahatelo sy fahaefatra izay azo sotomina tahaka izao hoe vonona hiatrika amin'ny fotoana rehetra ny olona mahazo antoka ny famonjena. Vonona hiatrika amin'ny fotoana rehetra ny olona mahazo antoka ny famonjena. Zay ny voalohany. Ary ny foto-javatra faharoa dia ny hoe vonona haneo ny fahatokian'ny famonjen'Andriamanitra ny olona mahazo antoka ny famonjena dia ny ao amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa, ny andininy fahadimy, fahaenina, fahafito ary fahavalo. Horaisitsika ireo foto-javatra ireo ary ny foto-javatra voalohany no jerentsika. Mandrapahovina no irohotanareo hamely olona sy andodananareo rehetra azy toy ny mandamorona sy ny rova miosongosona. Eto dia mitaraina fatratra i Davida mpanjaka. Mitaraina fatratra i Davida mpanjaka raha miatrika ny olana no ny fisian'ny olona mitsatsaka ny anongana sy anety voninahitra azy araka ny fahatsapany teo anoloan'ny sakaiza manody sy mpiatsara velatsy. Azadino fa ny tantaran'i Davida dia feno olona nanenjika na mbola tsy mpanjaka ary izy dia efa nisy mpanenjika ary ny mpanenjika azy tamin'izany fotoan'izany dia tsy iza fa i Saoly mpanjaka. No ninona ny antony? Satria tiatsehan-daniny mahatsiaro ny tantaran'i Davida sy Goliata na tsika. Tantaran'i Davida sy Goliata tiatsehan-daniny dia misy mioby any Davida nafaty alina fa i Saoly nafaty arivo. Tsy faly noho izany i Saoly ka niezaka nikatsaka ny amono any Davida kanefa teo ambany fahefan'Andriamanitra i Davida ary narovan'Andriamanitra hatrany ny aina. Maro ny karazana fahavalo samihafa amin'ny fiainana ary indrindrindrindra amintsika kristiana. Ary eto dia mbola mampianatra atsika koa ny mpanao salama manao hoe mandrapahoviny no hirotanareo hamely olona miaraka miompy ireo fahavalony ireo ka mikiatraka izay tsy hananany fiarovana intsony izay tsy ahafarana ka ho very asina ny fiandrianany na ny maha-izy azy. Hoy izy mandram-piovina no andodananareo rehetra azy toy ny mandamorona sy ny rova miozonozona. Ohatra tamin'izany dia i Davida sy i Goliata tantarana tsy dia iverenantsika tsony rehefa nazavaina teo ny tantarany Goliata sy Davida satria Davida no nahafaty any Goliata. Goliata morakizy ohatrany ahoana moa zany aben'izany Goliata zany geza be Goliata ary Davida ohatrany zany abe hely goy Davida dia i Goliata ary fitaovana ary fomba satria raha nilanjan'ny savatry Goliata araka ny voanazy dia mahatratra any amin'ny 7 kilao mahery tany. Mavesatra anie zany 7 kilao mahery zany. I Davida mba nampanaovana ny akanjo miaramila ihany fa na mitondra an'ilay izy ara tsy ainy dia nandeha tamin'izao izy miaraka tamin'ny kitapo kely sy ny vato-kolonjy dia niatsamitady dia notoroahany Goliata dia maty tsy tadiny. Izay nahatonga an'ilay fiobinan'i Davida nataony miaramila namany nataony ny vahoaka rehetra fa i Saoly kosa nivalo arika ary nalahelo. Na izany naty zany dia tsy afa-manoatra i Saoly teo anatrehany zany zavatra zany satria
i Davida dia nompian'ny olona. Mety tamin'ny fiatsaram-belatsia no nampidirany azy tao an-tapa napetrany tao. Oka koa lazaina amintsika fa Davida zany hoe mpitendry zava-maneno mahay, mpitendry lokana, ary izany fitendreny zava-maneno zany dia mety miterana an'Andriamanitra. Teo anatrehany reny zavatra reny indrindra no nijoroany mandrakariva tamin'Andriamanitra, joroany Davida zany. Niseho ireny fizahany-toetra ny olona izay manan'Andriamanitra ho mpamonjy azy, na mifikitra izy na tsy. Koa ny vonoana hiatitra ny olana toy ny fanenjehana eo amin'ny fahavelomany ny olon'Andriamanitra. Eny fa na Jesosy Kristy aza dia tsy mba nandositra ny fanenjehan'ny fahavalony azy, tsy mitsahatra miantsy azy ny fahavalony hatreo amin'ny hazo fijaliana, kanefa natreny ireny mba hatanteraka ny famonjena efa nandran'Andriamanitra ray azy. Tsy vitsy koa no misedra ny fahavalon'ny fiangonana raha teo amin'ny tantaran'ny fivavahana, ary tsy niamorany izany na hiafaratra amin'ny fahafatesana azy. Teto Madagasikara misy an'io tamin'ny andron-dranavalona voalohany. Izy io Rahasalama marito, Rahasalama nienjerin'ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana zany. Iza moa mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana zany? Ny Andriamanjaka. Satria ny hoe veriny fa ny fidiran'ny fivavahana kristianina teto Madagasikara, ny hoe veriny fa ny fanatanterahana ny fivavahana kristianina dia everiny hoe manohitohina ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany, manohitohina ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany. Ka alohan'ny hamono azy dia nampidiry ny amponja tramomaizina tamin'izany fotoana zany teo ambatonakaka. Ary ohatrany mitady veriverina ihany io tantara io eto amintsika, satria zay everina fa manohitohina ny fitondram-panjakana dia aneponja. Efa tramo zany ary hatramin'ny repoblika voalohany, repoblika faharoa, repoblika fahatelo dia zay eritreretiny rehetra fa manohitohina ny fitondram-panjakana dia aneponja. Ary zava-misy zany anjaranareo manohy an'iny. Fa maro koa no mihevitra amin'izao vaninandro zao fa tsy tokony hanana olam-piainana intsony rehefa mivavaka. Hany ka maro ireo olona sasatry ny mifindra fiangonana noho izany hevi-diso zany, ary ny amahazovahana koa ny fahatsompanantenany maro eo anolohan'ny fanenjeny hafa azy, ka miafara amin'ny fisainana tsy voahevitra. Ao ny mamono teny, ao ny mivary lava, ao ny mitady zavatra maro samihafa mba hahazahoana zavatra tsaratsara koa, kanefa dia indrisy diso fanantenana ireny olona ireny ka manjary mananao foana. Topy tamintsika mpampianatra sekoly-alady, mpianatra sekoly-alady, mpampianatra ny olona rehetra izay manaiky ho tompo sy mpamonjy. Eto amin'ny soratra masina fa ilaina ny miatrika ny olana ny fahasairanana, ilaina ny miatrika ny fahasairanana, fa indrindra ny fanenjehana, satria izany mahafantarana antsika fa manana ny fanantenam-pamonjena avy amin'Andriamanitra isika. Efa manomana antsika tamin'izany raha teo Jesosy Kristy araka ilay vavaka nataony ho an'ny mpianany hoe izaho tsy manataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ilay ratsy. Ao amin'izao toko 7:10, 5:10.
efa nambara tokoa fa aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa maty izao efa nahisy izao tontolo izao zao no natoko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahatelo amin'ny telopolo koa mampirisika atsika mpampianatra sekolelady mpianatra sekolelady hiatitra ny olana rehetra na miendrika inona na miendrika inona satria ireo no aneontsika ny fanantenam-pamonjena avy amin'Andriamanitra. Raha izany ary ny olona mahazo antoka ny famonjena dia vonona hiatrika olana hiatrika fahasahiranana mety hitranga amin'ny fotoana rehetra. Tsy vitany hoe vonona hiatrika fotsiny ihany fa vonona indrindra koa haneo ifatokiany ny famonjenan'Andriamanitra ny olona mahazo antoka ny famonjena. Zay ny fitro-javatra faharoa, olona vonona indrindra haneo ny fatokiny ny famonjenan'Andriamanitra ny olona mahazo antoka ny famonjena. Milaza sy maneo ny mpanao salambo eo anoloan'ny olana fa totosa ny famonjenan'Andriamanitra azy. Mijoro vavolombelon'ny finoany izy eo amin'ny andininy roa. Voalohany, Andriamanitra tokoa no hiatombena ny fanahy avy amin'ny famonjena. Izy tokoa no vatolampy sy famonjena. Manambara izany fa manana Andriamanitra ho famonjena azy ny mpanao salamo eto. Io Andriamanitra io no fototra iorenan'ny fanahy ka tsy manana ahiahy izy. Manamafy izany ilay nolazainy ao amin'ny salamo fahatelo amby roapolo. Ao amin'ny salamo fahatelo amby roapolo malaza be io salamo. Jehova ny mpianatra ahy, tsy anandrava maola jaranareo manohy azy. Salamo fahatelo amby roapolo. Io fiorenana ao amin'Andriamanitra io no arin'i Jesosy Kristy ho tahaka ny trano miorina eo ambony vatolampy ka raha samy miaritra ny riaka azy. Izy sy ny miorina eo ambony fasika dia tsy henjerany eo ambony vatolampy. Jereo hoe ny ao an'ny Matio toko fahafito andininy fahaefatra amby roapolo, ao amin'ny Matio toko fahafito ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ary amafisiny ny ao mpanao salamo ihany koa zany hoe izany no ilazany mpanao salamo fa tsy hambozobozo izy, tsy hambozobozo izy. Ny andininy fa amin'ity salamo faharoa amby epolo ity. Eo anatrehan'ny olana, eo anatrehan'ny fanenjehana, eo anatrehan'ny fahasahirana isan-karazana dia amafisiny hatrany ny toko sy ny fanantenana ka mitodika amin'ny tenany izy manao hoe miatombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahy. Miatombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahy. Voambolana tsy dia fampiasantsika loatra nama hoe miatombena fa ao amin'ny baiboly dia zay mihitsy mampiasay miatombena. Ao zany hoe mitombona tsara, mahazo faka tsara, fototra tsara, miketraka tsara. Zany hoe miatombena. Miatombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahy. Ny ampitaina amintsika dia izao: manana fatokina amin'Andriamanitra eo anolohan'ny zavatsarotra amin'ny fiainana, indrindra amin'izao vanim-potoana izao zay toa tsy hita be ny any na makaiza ity tantara ity na makaiza. Raha ny eto amin'ny firenentsika no resahana tsy fantatra hoe makaiza izy ity. Asehoy fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Zay ny tompo, zay Andriamanitra. Rehefa miankina aminy, rehefa mahazo toky aminy, mahazo antoka aminy, dia mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izany Andriamanitra izany. Araka ny voalaza ny salamo fa enina amby efapolo ny andininy voalohany. Raha ny tantara sasantsasany momba ny fanasitranana
ny fananganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no jereny dia maro ireo olona manana finoana mafiona eo amin'ny lohan'ny olana ka nitenenany tompo hoe ny finoanao no namonjenanao, ny finoanao no namonjenanao. Raha manam-pinoana isika dia ny finoanao no amonjenanao amin'ny zavatra ato rehetrarehetra, amin'ny zavatra manahira rehetrarehetra. Ankoatr'izany mamonjy ny olona Andriamanitra ka mijoro hatrany izay manana azy. Io Andriamanitra io no miazona hatrany ny voninahitry ny mpanompony ao amin'ny Salamo 1:7. Izy tokoa no vatolampy sy famonjena dia fiarovana ho ahy ka tsy mba hamonozo ahy. Andriamanitra no iankina ny famonjena ahy sy ny voninahitra. Ny vatolampy sy ny ady dia ao amin'Andriamanitra. Tsarona ny fahamarinana izany teny izany araka ny tenin'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany ao amin'ny Mateo 10:1-11. Indro zaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo afovoan'ny amody, ho aendre tahaka ny menarana, ary mora tahaka ny voromailala, ary mitandrema ianareo noho ny namin'io fahatolo ho amin'ny sinedrona sy kapohany ao amin'ny sinagoga hiana. Natsiaro hatrany an'Andriamanitra izay momba azy io i Davida araka ny hita teo amin'ny tantara. Mba manahoana isika mpampianatra sekulerady, mpianatra sekulerady, ray aman-dreny sekulerady ankehitriny, toa maro ihany misehatra ahatarafana nisy fijoronom-piny. Maro koa no voasiton'ireo milaza fa mpaminany, mpahita, mpimasy sy ny maro hafa iray tarika aminy, kanefa diso fanantenana avy eo satria tsy araka ny fiheverana izany. Izao anefa no tsarovo mandrakariva andrama ka izahao fa tsara Jehova. Sambatsy izay olona miaraka aminy. Salamo 5:8. Riava malala dia atao mpamaranana ho antsika mpampianatra sekulerady, ray aman-dreny sekulerady, ny fiangonana iray manontolo. Tsarovo fa raha mahazo antoka amin'ny famonjena tokoa isika dia tsy hokiny na hiravoravo tanana eo anolohan'ny olana sy ny fahasairanana ary ny fahasarotana isan-karazany amin'ny fanatanterahana ireo adidy maro samihafa zay hatrehitsika. Dia izany indrindra no tokony hananatsika fanantenana ny amin'ny famonjen'Andriamanitra miara-miaina amintsika. Tsy angozozo isika amin'izany fa voamaika aza ho mafiorina ny fontsika an'Andriamanitra ao anatsika ho amaro ny teny fa raha izaho sy ny ankohona kosa dia hanompo an' Jehova izahay ho an'Andriamanitra eo ny voninahitra. Amen.